Ny tontolon'ny fampianarana ambony no irevantsika kely indray isan'ny université miavaka amin'ny lafiny maro moa ny université Lumière any Bevalala ary ny tanjony isan'ny tanjony sekoly moa ny fahazoan'ny zaza malagasy rehetra mahazo kalitaona fampianarana tsara nefa amin'ny sarany mirary. Eny Malao Bevalala akaiky ny fiangonana FJKM Malao vaovao no misy ny université Lumière. Toeram-pampianarana avolenta sy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena satria ny foto-drafitrasa na ny kalitaon'ny fampianarana omeny dia azo lazaina fa mahatoraka ireny université any ampitan-dranomasina ireny. Raha ny nambaran'ny Dr Andrianasolo Jean de Dieu, talen'ny fampianarana dia mpivady malagasy tsara sitrapo mipetraka any ampitan-dranomasina no nanorina ny université Lumière mba ahafahan'ny tanora malagasy mandratony fianarana ambony sahazazy. Fampianarana efatra no tolotra omen'ny université Lumière ho an'ny zaza malagasy dia ny voalohany droit na sampanalalana, ny faharoa filière gestion na sapampianarana fitantanana, ny fahatelo banque et microfinance, ny fahaefatra pédagogie et administration scolaire. Ty fahaefatra ty zany dia natao fanofanana mpampianatra amin'ny école primaire, école secondaire ary ny lycée. Aretan'ny fampianarana atao amin'ny université Lumière aloha dia 5 taona. Ny diplôme omeny sekoly kosa dia ireny antsoina hoe diplôme reconnu par l'État, ny diplôme de technicien supérieur amin'ny bac plus 2 io zany catégorie 4 en fonction publique. Misy ny licence professionnelle na bac plus 3, misy ny master 1 na bac plus 4 ary ny master 2 na bac plus 5. Marina fa ity trano ity dia namboarina manokana ho toeram-pianarana mihitsy fa tsy trano fonenana no novaina ho fianarana. Anisan'ny mampiavaka ny université Lumière ihany koa ny fananan'ireo mpampianatra matianina ary ireo sampam-piofanana sy diplôma izay omeny. Natonga na safidy ny andra tato amin'ny université Lumière nandeha zatra maka renseignement amina université le salon d'étudiants rehetra dia voanitra tata dia efa fantatro izany ny voanitra tata dia niresaka tamin'ny secrétaire tato dia hita tsara mihitsy nefa mahay tsara le communication izy dia nampaharesy lahatra ana dia mpampianatra rehetra tokoa efa raha mpampianatra banque zao dia efa mpiasan'ny banque reny dia directeur reny daholo dia mpiasan'ny mpampianatra ny dorako koa mpampianatra efa olona efa any fitsarana daholo zareo miasa. Ny saram-piarahanana zany dia tena mirary mihitsy ary izy ary tena tsy mifanaraka amin'ilay raha ohatra zany izy tsy mifanentana tsara amin'ilay zavatra satria fianarana ato zao na fitaovana nina dia tena avolenta mihitsy ny samy faninana amin'ny université rehetra.